aloha ny omby mazava aloha arakaraka le famarena kasina atao am'le olona zany misy olona maty hasina ka ny tena tiako hiaviana am'le izy mantsiny am'izao fotoana iainantsika zao de misy an'ilay resaka nolazain'ny PRRM manao an'le hoe crime rituel miseho eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao raha zavaiko tsotsotra fotsiny le izy de misy reo alatra zazavarira zay tapahan-doha misy koa no alana voamaso lazaina fa hoe misy diamondra ve ao anatin'ireny maso varira le somary mangamanga reny anjaranao mety anapirofona marina zay na tsy marina fa efa ela koa nandritra ny ampopolo taona maro zao no nisy ny alatra taolapatsy teto Madagasikara mety ho tafiditra ao anatin'le karazana rituel gasy ve reo voalaza reo io moa zany mialatsina fa tena hitondrako fanazavana mihitsy satria zay mihitsy moa zany tena anatin'ny idirako hatramin'ny fandarana androany anazava n'ilay accusation na fanasoketaina ity fomba malagasy zay fomba hébreu fomba masina eto Madagasikara ty tamin'ny voalohany indrindra aloha zany de tsy azon'ny mpanjana tany i Madagasikara raha tsy nisy ny fanontana fady an'ireo karazana fomban-drazana sy hasin'ny tany hasin'ny tany-drazana hasina eto Madagasikara reo tsy azon'ny mpanjana tany tsika raha tsy nisy missionnaire kristianina na lefa melo koa nanota fady nitondra kisoa avy any Angletera na mpinanina ny mpanjaka teo amin'ny rofo atao hoe kisoa vazaha zay kisoa gasy efa tsy ninana ny gasy fa vao nataony hoe kisoa vazaha de ninana le mpanjaka vao ninana mpanjaka de maty le hasina de lasa ny mpanjana tany ho azy i Madagasikara nisy ny andrina zay ndray tsikombakomba tamin'ny ireo mpanjanaka zany de nivarotra ny Madagasikara de niainga amin'io ohatran'io zava-misy am'izao fotoana zao mihitsy hoe dénigration na hoe sous-estime na misoketa na atao hoe mandoto hoe ilay hasina eto Madagasikara ao anatin'izany io digasy sy ino moa atao hoe kabala malagasy zany na ny mazy malagasy de niainga taminareo hoe finoana malagasy de niainga amin'io hoe mino ny hasin'ny tany ny hasin'ny lanitra ny hasin'ny hazo ny hasin'ny rano ny zava-manisy ny karazany sy ny rano de ny hazo moa zany atao hoe tapakazo mohoara avy amin'ny tandrokomby de zany atao hoe karazana zavatra atambatra nentin'ny malagasy ny aro-tena sy ny aro tany-drazana ka laviny koaina ve zany le fa hiditra am'izay mihitsy hiditra am'izay mihitsy zasy loha nde kely segondra vitsy le fanazavako de am'izay azon'ny olona tsara ly satria lasa horaisin'ny olona hoe lasa mpiaradia amin'ny dahalo sy ireo mpangalatra sy ny zazavarira ve zany izahay eo anatin'le mpandalana le fomba gasy nentim-paharazana izay avahako tsara nefa hoe fomba gasy tranainy atao hoe fomba hébreu iny le gasy tranainy zany hébreu malagasy hoe hébreu gasigasy apetrako tsara mihitsy zany zay fa tsy lafo Madagasikara tsy lasa mpanjana tany raha tsy nisy zay fanontana fady zelo de io ihany le miverina am'izao nefa raha nieritseritra tiako raha zavatra tiako takatra zany de hoe sao de hiverina sao de haverina ho amidy indray le Madagasikara matoa miroborobo be le fanasoketana n'le fomba nentim-paharazana eto Madagasikara ty ny teny zao ny PRRM ny filohan'ny fanavoazana ny colonel Michael crime rituel zany hoe miapanga zany izy fa ireo mpandala fomba gasy ireo no tena mpanao anty zava-doza mpanapa-doha mpaka voamaso mpangalatra taolapaty mpanao zavatra azo mipetraka tsara izy hoe ry olona mpitady arena dika zany zy olona manan-karena rehetra ve zany de ho soketaina amin'ny zavatra maloto be tena io zany fa tenako manokana de zay mihitsy ny tokony atsitiko voalohany tena manameloko an'io zavatra misy eto Madagasikara le hoe ny famakina fasana fangalarana taolapaty satria ao anatin'ny fanontana fady zany ary manaraka an'izay koa le manameloko koa an'ity le hoe fangalarana zazavarira zany reny zany amiko de ohatrany hoe asan'ny satana ohatrany hoe satanika asan'ny devoly asan'ny Lucifera famonoana olona fanaovana sacrifice humain hoe sorona olona na fanaovana famonoana olona fa le izy ve nefa tena voapirofo fa tena sorona le atao am'le izy ka tsy fantatro zato tany fa tsy fantatro fa ny any fantatro de zao ny anay amin'ny fivavahany hébreu sy anatin'ny fomba nentim-paharazana malagasy hébreu zay fitsaboana olo eto Madagasikara hasin'ny tandrazana de ny sorona ondry osy voromelala zaraka voafaritra ao amin'ny baiboly Levitikosy toko fa toko voalohany zay fanaovana ny sorona mpahary ary ny mpahary tsy metsika amin'ny finoana raha tsy misy ny sacrifice na ny offrande fa zay sorona zay fa misy koa manao sorona any ambady ohatra hoe misy olona hafa zay manao rituel satanika kosa ny loha zay tena milohanay reny tena milohako mihitsy zay mantsy moa ny saika anantaniko hoe misy ihany ve io karazana rituel io fa zay am'izay lafiny hoe rituel satanika zay sa hoe tena hoe tsy idiran'le resaka varira sy ny karazana za aloha mino fa misy ny devoly de misy koa ny andriamanitra toko amin'ny teny gasy misy ny devoly de misy ny andriamanitra de misy ny mpisoro ny devoly de misy koa ny mpisoron'andriamanitra misy ny mpisabo avy amin'ny mpahary fa misy koa ny mpamosavy avy amin'ny devoly de ireo zao ny miady eto tany tsy mety misy zay kosa ny loha misy heroa mifanandrana eto tany heroa mifanandrana zay heroa mifanandrana zay no miady eto tany eto zay zany mamarana tantara n'izao tontolo zao misy ny herin'ny satana miezaka manimba olona mamosavy olona sisy de zay zao le mpisabo
avaty am'zay zany le avaty am'le mpitsabo mpiady amin'ny herin'ny satana sy ny herin-devoly fa ny problema misy eto Madagasikara eto zao asakoroka ny reto mpitondra fanjakana ambony zay manana ny fahefana reto ho anisan'ny maimbo aby na ny tsy maimbo azy ka tena fera maloto ary tena maimbo be io resaka tapadozo halatra zazavaniry sy halatra taolapatty sy ny sisa reo tena maimbo be de ohatrany hoe le zava-maimbo atakosina ty aminay le manitra miaraka amin'Andriamanitra le zava-maimbo ataoko amin'ny teny gasy misy le izy de lasa ohatra hoe maimbo aby rehetrarehetra safy be mantsina zany zay zavatra zay nitondrako fanazavany aoka tena ho fantatry ny tena vaoaka malagasy rehetra sy ny olona rehetra fa tsy mpiaro ny dalo tsy miara-dia amin'ny dalo tsy miara-dia amin'ny mpamono olona tsy miara-dia amin'ireny mpangalatra zazavaniry tsy miara-dia amin'ireny mpanao sorona olona na ny sacrifice humain fitsaboana neti-paharazana eto Madagasikara fa mety misy manao an'izay io zao nilaza ny pereremy mamaly fa tam'le halatra zazavaniry tapado tany faritra atsimo iny de hoe nisy ombiasy anankiroa tao de rehefa tsara nge zao fa tsy maintsy hivozon'rareo le ombiasy no tena ataony mamay fa izy koa nefa ny teny pereremy fa nisy mpianatry ny université misy mpitondra fanjakana ambony ao anatiny io misy olona be ao anatiny io de mbola noho ny fanadihadiny izy hoe izy zany tena miketrika mpitady arena am'ty zavatra ty de tsara fa tsy maintsy misy olo soketainy amin'ny arena ao anatiny io de zava-misy ty vetivety aloha hiditra am'zay mihitsy tsika fa ny zava-misy de ty tsy mandresaka kely andresaka Ambohimalaza koa aty io satria le Ambohimalaza iny zao faty olona 530 de niteny ministry ny fitsarana madame Fanisoa Herinaivo de isorako mihitsy izy hoe nataon'ny fanadihadiny fitondrana teo aloha izy de nijanona teo am'le Belladonna sy Datura zany hoe hazo avy amin'ny hazo de ombiasy koa no migadra amin'iny teny Ambohimalaza misy anankiray nigadra tamin'ny ombiasy le impoziny iny nefa engany mba tena fanadihadiny tsara fitsarana eto Madagasikara sy ampin'ireo zay anampy azy avy any ivelany fa tena pozina tena resaka kriminela nagery iny zany hoe resaka pozina ao anatina ady iny zany pozina avy any andafy iny aiza koa isan'zany zany Datura zany ka hazo e zany Belladonna zany ka hazo e ny tena marina zany de hoe ezahana foana le fombandrazana sy hasin'ty Madagasikara ty ho potehina sy amaimbona mba ho tena maimbo ka zay zavatra maimbo rehetra nambadika any de apetaka aty aminay de apetaka am'ireo mpitsabo netim-paharazana rehetra sy mpitazona fomba rehetra era Madagasikara zay zany tena fahitako azy hoe tena izahana atao daholo ny mediatizena n'ireo karazana afera maimbo sy maloto kriminela rehetra de hoe ombiasy nanao an'io Dadarabe nanao an'io de misy olo tondrony zareo amin'io ohatr'izay nge nampigadra anatany Amiandry Vazo tamin'ny 2015 tamin'ny 2015 de hoe zay mandalo andeha any Amorondava andeha anakana fiangonana sy nanao fitsaboana olona any Amorondava amin'ny olona be da be zay manao rendez-vous tamiko de nietika any Ambalavelona teo Amiandry Vazo de rehefa nietika any Ambalavelona de naporisihana zany katolika nanentsika anay tam'izay de naporisihana mihitsy le ankizy nietika Ambalavelona reo hoe tena hoe tic-tac do misy olona vo 30 tonono le ankizy fa le tic-tac do any samborona nandalo teo Amiandry Vazo satria ezahana mihitsy zany le hoe hana soketa hana maimbo any le tic-tac do sy le zava-masina le averina ndray Madagasikara zavatra tiako tenena tsy lafo Madagasikara tsy lafo nareo Madagasikara ty raha tsy ho tafady le fombeta de ezahana ho tena fady iza na ho tafady ny tao hoe fitoerana masina na ny douane tany Avaradrano iny tamin'ny taona 2022 izy iny mpiandry angeny nandeha nanimbazimba tany tena miteny anareo iza zao no mandoro an'ireny rova isan-karazany reny za miteny anao fa rola mpandala ny hasin'ny tanindrazana hasin'ny malagasy mpitazona fomba sy mpitsabo netim-paharazana eto Madagasikara tsy animbazimba mihitsy any zavatra reny fa ireto ekipan'ny mpanjanaka daholo mandorondrovo io ekipan'ny mpanjanaka ireo mandoto anay sy mandoto an'ireo mpitaziny io za mpivavaka mitondra fivavahany hebreo fa za mpitsabo mpandala fombandrazana za zany le mpivavaka fa mpandala ny fombandrazana mpandala ny hiasa satria zay ny didiny any an-danitra didiny adonay Yahoua Elohim na didin'Andriamanitra nary lanitra sy ny tany hoe amasiny ny tany zay misy anareo fa rehefa miadana ny tany de miadana anareo rehefa mikorotana ny tany de mikorotana anareo vavao any mpitondra anareo rehefa milamina ny mpitondra de milamina koa nareo rehefa tsy milamina mpitondra de mahantra le firenena zany olona tena hoe mpandala tsara n'lay fombandrazana na de mpitondra fivavahana faratapony amin'ny hébreu judaïsme eto Madagasikara aza ary era-tany mihitsy io de ny tiako tenenina zany de zao ireo zavatra maimbo rehetra eto amin'ny firenena de hitanay am'izao fa mitodika asakoroka aty aminay zay mpandala ny fombandrazana sy ny hampitazany hiasina eto Madagasikara de ny mpiandry zany zao ny lasa vedety satria mpiandry aby koa ny mpitondra eto amintsika zany hoe raha azoko tsara ny tianao tenenina de tadiavina ho foanana mihitsy ve le finoana sy le fanao malagasy tena raha ny fahitako azy de ho potehana mihitsy ary ho foanana satria de reo nataony ny tany faritsy mena be reny le nidakadakana ny moara ny vingavirena de niterena le olona nefa fiarovatena le olona hono le izy fa raha ohatra hoe dalo iny olona reny raha ohatra hoe moara avy any amin'ny dalo sy basy avy any amin'ny dalo alaivo de dory de poteo fa raha zavatra kosa hoentin'ny olona miaro tena finoan'ny olona de azo tsara le hoe laïcité de l'État mpitondra fa inona kay ny nanimba ny rajoelona sy mpitondra teo aloha teo atrambo zay teratra reo e manimbazimba foana anay izy zareo reo
ka mara tianao iadana anareo mpitondra reo de le hasin'ny taninao zay hoentinao aloha fa zay no navoan'ny Andry Rajoelina vazaha izy mitondra gasy de tsy mahay fomba gasy ka nasiany lalàna mamositra voan'ny filahina aza teto Madagasikara. Zava-pady zany mikitika filahinan'olona zany nefa de nampidirina lalàna hoe vosirina de votanao de miteny be da be izahay nanohitra an'io ataovy gadra mandrapahafaty ataovy sy ny sisa de fa ampy zay fa aza manao an'le zavatra mamoa fady manota fady ny firenena zany de avy de zany hoe sorona matsy ny filahin'olona tapaka iny sorona ka zavatra fanaovana sorona avy mainka mitombo de ohatrany hoe nampidirina le hoe famosirina filahina de rehefa telo volana taorianan'le namoako ny faminan'iny hoe vao misy olona anankiray votsy eto Madagasikara de rava ny fitondran'ny Rajoelina sy ny fironkony de rehefa tokoa fa votsy hoe votsy dawiry de rehefa potika le fanjakan'ny Andry Rajoelina de reo koa zao ny teny PRRM mamelatsina fa za tena manohana tsara ny fanavaozana tena manohana tsara anareo zay mpitondra amin'ny fanavaozana noho ny fahasahinareo joro zay mpitolo le fa reraka tamin'ny nanomboka tamin'ny 25 septambra iny nakaty iny jusqu'à novembre iny fantsangana ny kapisaty fa isan'ny tolona ianao otre tena nitolona hatramin'ny andro ny etsika fotsy ary zavatra efa zavatr'andro otry zany tena mpitolona zany zedanao zany nge voamaly ny tolona fa zay efa nanomboka tamin'ny andro efa tamin'ny 2000 efa nitolona tia metraka firenena vanina zay ny atiny tolomana tia metraka firenena vanina de niteny ndray raha zao ny PRRM hoe te hiditra amin'ny pain de mort izy za tena mety izy de tokony ampidina eto amintsika ndray ny pain de mort fa saingy nohony international de mety ho tso atao izy de io za hoe amaza manohana anao ray aman-dreny colonel filohan'ny fanavaozana de ohatrin'io navoan'ny Rajoelina zay nidibiasinao io napiditra lalàna zay mamoa fady ianao mitondra ny firenena fatara aloha ny fomba ny firenena sy ny fady eo amin'ny firenena zay hoentinao aloha président o hametraka firenena vanina ny tantsika zay nanonganana Rajoelina sy ny fironkony teo de tsara fa isaka famosiranina isan'ny fanontana fady napiongana anazy ndray mpimaso teo de mbola hihiditra ndretika eo anatin'ny pain de mort zany pain de mort zany tsy mety eto Madagasikara tsy fanao manimba ny hasiny eto zany mandatsadra zany io fitsaram-bahoaka io foany io fa fitsaram-bahoaka io mbola mitohy de mbola very hasina foany Madagasikara tiako tenena zany de zao ianao mitondra firenena fatary le fomba ny firenena hoentinao aloha nitondranao azy fa raha vao tsy mahalala ny fomba ny firenena hoentinao anao de mahita problème foana ianao ary tsy androso firenena io na ianao azy vetivety te hiongana indray nefa ianao leilaina na izaniza mitondra zay zay ho lany eo am 2027 2028 fa efa niteny izy hoe farany 2027 ny fifidianana zay ho filoam-pirenena ho lany eo am 2028 de mahalala ny fomba tena ataovy mihitsy mahalala hevitra ty aminay mpandala ny fomba nentim-paharazana eto Madagasikara mahalala ny fomba sy mahalala ny asina eto Madagasikara tsy voatery ho aty amiko nareo fa be da be ny olona mety mahay an'izay fa de be koa nefa reo mahalala fomba fa olona mivarotra tanindrazana olona mitady seza fotsiny de miteniteny foana amin'ny zavatra ataony ka malagasy ara mihinan-kisoa misy ara mitarazo milaza hoe andriana tangalamena fa tangalamena mihinan-kisoa zany tiako tenena be da be reo mpandala fomba fa tsy manaraka antsaka sy andavana na hoe intégral le tena fomba fa manaraka ampahany fotrany tena manaraka atony tokony angalanareo hevitra tokony zahay mihitsy nataonao mpanolotsaina zay filoha eo mba hafantarany tsara hoe fatara aloha ny fomba ny firenena zay hoentinao zay te hitondra firenena ka te ateza sy te hiadana ateampiadana firenena fa rehefa nareo no manao an'io mandrora amin'ny tsilany io tena tsy tafavoaka nareo nandeha ambany lohanareo aza tena tsy tafavoaka nareo sy ny firenena hoentinareo satria nareo manjora amin'ny tsilany ny eo an-tanàna indray no vitavetainareo fa le vazaha mpanjanaka indray no asininareo sy zay nareo fa Andriamanitra zay indray la zay nareo fa iza zany zao le tenenina hoe ho ampidirina sy ivarotana Madagasikara eto zany zao raha ohatra ka hoe ka iza moa nividy an'ny Madagasikara ka io vao vidintsika taokotsika gasy efa tsika ko viditsika ahonandray moa ny tsika fa rehefa firenena vazaha reo zany de be da be manao lobiny franzao ny amerikanina misisika manao tsombelo ny rosianina manao tsombelo frantsay moa de efa eto izy de efa mihinana eto izy de efa eto izy ary be da be ny sinoa moa de efa izy mody tsy miditra fa ny azy de izy nanakanina mitrandraka ny vatsy ny arenatsika anaty alany ny tena taony sy mitrandraka ny volamenatsika any ny tena taony ary mbola manjono any reo anaty sambo any reo manjono ny trondrotsika any ny tramoreo raha vikazotsika reo de alainy sinoa ary oeta de fanafodiny any averiny aty amidy eny amin'ny sisiny sy amidy amin'ny pharmacie de nefa atsika manao le hazo manody le hazo zay nafa devoly zay travy anaty le hazo ny tapakazo rehefa io any ny alaindralana fa ny fanafody zany hoe tsy androso mihitsy ty fireneny ty raha tsy miala mihitsy aloha le toe-tsainy fanjanahana le toe-tsainy ny fanjanahana ny ampanao gazety de zao tsy avela mihitsy tsika hitrandraka le renatsika tsy avela tsika hitravy le hasiny eto amintsika fa ohatrany hoe le hason'olona foana le kolotsain'olona foana kolom-panan'olona foana finoan'ny olona foana le ivelany foana mpanjanaka re foana no aletika eo anatin'ny saitsika sy ny taranakitsika hatrany amin'ny EPP hatrany amin'ny CEG hatrany amin'ny lycée hatrany amin'ny université zany hoe hatrany amin'ny sekoly de efa beazontsika ho any amin'ny fanjanahana de rehefa zanaka mpanankarena rehetra eto Madagasikara tsisy mianatra eto fampianarana eny andafy na ampianarina fa amin'ny école français na amin'ny école russienne satria le fampianarana malagasy voarafitra anatin'ny fanjanahana tiako tenenina de zao tena mbola hoe la vandroso Madagasikara raha ny mpitondra aza tsy mahalala fomba ny firenena hoetiny
na ny mpampianatra aza tsy mahalala zavatra tokony ampianarana ampahalalana fomba zany zao ny fitondrana am'izao. mpalala fomba tsy mpitondra rehetra hatramin'izay tsy mahalala fomba zany hoe tsy mahalala ny fomba ny tany hoentina zay hoe tsy mahalala fomba teneniko iny hoe tsy mahalala fomba ny zavatra rehetra misy azy satria io zao a mandeha zao misy ny devolo a de misy ny Andriamanitra de zay asan'ny devoly a de ino katsao de inona andao aringatsika le olana efa rana fa le mahita am'izao fa le zany asa zao. masina zany hoe asa petaka ao anatin'le hasin'ny firenenao a sy le olona zay tena mbola mitazony ny hasina zay no le nametafanao fahavetatana misy fantanana am'le hoe firenena. ahoana nanavahana an'le vary a sy ny tsiparifary raha hoe denigrena ozy izy ianao le fomba gasy efa betsaka zany zao mahita ny hoe ratsy de ahoana mbola hanavahana an'izy indray hoe tiany tsara de tiany ratsy zany a am'izao fotoana zao. Ampidiriko ihany koa le mahampaminany anao hoe iravina ve ity olana amina resaka ody gasy a sy fomba gasy indrindrandrindra ireo a fanenjehana omby asa am'izao fotoana zao ty. Enjehana mafy ny omby asa, enjehana mafy ny ody gasy, enjehana mafy koa ny mpitazona fomba, enjehana mafy koa ny mpitazona ody, enjehana mafy ny mpitazika ny hasina, mpitazona ny hasina, ary enjehana mafy mihitsy a ireo fivavahana tsy mitovy fijery amin'ny kristianina. Satria ny antony mpivavaka kristianina no mitondra ny Madagasikara ary tena dekona sy mpiandry daholy. De ny mission-n'ny kristianina nefa hatramin'izay a de ny hoe hanafoana an'le kolotsaina sy kolom-panahy le hasin'le Madagasikara fa mba ho zanahany vahiny zay le tena hoe but-n'le kristianina io nidirany teto hatrany am-boalohany zany tamin'ny 1770 nge de efa niditra teto zany de tamin'ny 1970 lasa zanatany Madagasikara satria tena voavolavola niterena mihitsy ohatran'ireny nataon'ry nga koloniela tany Menabe reny niterena mihitsy le olona mbanana mibaso hoe avoe daholo ny kely malaza de avoe ny ody de avao de aza misy manao an'io fa divoly aby zay manao an'io de aringana de dorana velona sy tapahndro zay mbola manao an'io de toko zay ihany mitady iverina de hitanao fa manomboka mahita problème le fitondrana am'izao fitondrana toanako a zany fanavozana zany a tena manohana an'izany a noho ny fahasahina mijotso tsika hanova tsika metraka firenena vanina fa raha ohatra zany tianareo zany manao an'io zavatra ohatran'io a hoe mbola sanatria de le tena le vahiny ihany mapetraka tsika miforongo bazanga no isorona fa tsy miforongo gasy de forongo gasy ody gasy ny magasy mahasiny gasy manakasina tsika ndray tadiavinareo isorona hoanodana ty tonga de mifandrisy le fanavozana tokony le tiatsika apetraka izany de zany tena zany manazava mba hampatonga saina hoe forongo bazaha le ho isorona anatin'ny forongo bazaha zany kolotsaina sy kolom-panahy bazaha zany navozanaka sy mampandra ny Madagasikara hatramin'izao io de zao raha lasa le forongo gasy indray ty no fafahantsika sy accusentsika manao ny ty vetaveta ty averiko tsara fa tsy pomba ny reny mpanapado reny zany le ozana hoe ahoana manavaka ny vary sy ny parifary reny ve moa de mba zavatra marina ve zany hoe maka olona anao de pitsirinao ny voamasiny de iny no entinao hoe andetady arena na de ny arena azonao am'zany raha ve arena amin'ny ain'olona arena amin'ny fijaly olona de marena setratra izy fa za mieritreritra mihitsy tena misy ve zavatra io fa za moa tsy enquêteur hoe tena misy ve zavatra io fa raha oza raha hoe raha mampaminany a de tena misy ny asan'ny devoly maimbo be ohatran'io fa de misy ny asan'ny fanamasina de le asan'ny devoly a izana handotona le ty amin'ny asan'ny fanamasina ohatrany hoe izay manao ny asan'ny fanamasina hanamasina an'le Madagasikara sy ny vahoaka ambony indray zany lasa hamaimbrona hoe manao an'ity vaky fasana sy rehefa io de miteny ary tena manao antsoavo ary de ampanao gazety sy nareo zay miaino an'ity fandarana ety aferany dondrona sy ny olona maivandoha sy ny olona misy devoly hatrany ankibondreniny io resaka vaky fasana sy tolapaty io fa tsisy mividy zany io tsisy mividy zany io resaka fanamposena sy fanapahan-doholo io a de zavatra tsy mitombony io ary tsy mandaitra ary tsy izy io fa asan'ny devoly hoentina antontona sy anam-potena ny tana fady ny firenentsika ty raha latsaka ty nareo mamono olona io mba hoe von'olona no azohonareo arena tena tsy mitombony zany ary tena tsy zavatra zany ary tsy misy zany fa ataony satana manaonao foana fotsiny nareo reo raha misy omby asy tafiditra am'zany tsy miaro an'izany izy a raha misy mpandala fomba gasy miditra am'zany tsy miaro an'izany zay fa ny azy zany a fomba ny vily lalana fiteresaka vaky fasana ty ohatra misy no ampiasa vola amin'io eto Madagasikara hony araky ny ankety efa natao tamin'ny andro ny ratsiraka tamin'ny andro ny Valomanana tamin'ny andro ny Erajona Ranomampianana tamin'ny andro ny teteza mihitsy ny andro Rajoelina miroborobo ny vaky fasana hatramin'izay zany fasana zany a de manakasina zany eto Madagasikara manakasina ny taolambalo matoa navana fasana tamin'ny andro ny Jiosy Hebreo zay sarotiny Jiosy Hebreo a amin'ny resaka taolambalo Josepha raha ny Egypta lanjaina ny neto naka tetany Kanana tsika malagasy koa sarotiny am'izay zay mataranaka anisany mataranaka Jiosy Hebreo tsika mangony zany fotsiny le hoe mifora tsika io a de misy mampiasa vola anota fady eto hoe zao mody tenenina vola zao million zao milliard zao mille ny vidiny taola ny taolapaty de lasa tokoa ry kondrana sorodondrana sy vendrana isany a mamaky fasana ety seroa nefa tsy fantatrao fa fantana fady atsika ny bazin'io fa tsisy mividy iny aveo fa jereo reny tratratratra arina de tratra gendarmerie reny fa tsisy mividy akory io a
itaolapaty io va dio de aferany dondrana sy mivendrana tsena midondrana sy ny olona sagnara izany hoe fasany faty efa matoro tsara efa makaina tsara efa mandriam-piadanana de hoentinao mitsangatsangana midy amin'ny kilao ndray fanontana fady zany hoe taolambalo midy amin'ny kilao eto Madagasikara fanontana fady zany tena manohitra ary tena zato isan-jato am'zany ary tena manozona mihitsy aza zy olona mbola laim-panahy am'zany eto Madagasikara iko ny tenako grametra Rakonely Vilala fa amin'olona mba azahoana arena azahoana sisy tena manozona ny olona manao an'zany reny fangalarana zaza varira taritsimo ka tena nisy de nitapahan-do tokoa hoe nalaina ny voamasony de tena manameloko an'zany zato isan-jato grametra Rakonely Vilala tic-tac do fa rehefa manao enquête nareo ry enquêteur ombiasa anakoroa ho nitratra de aza le ombiasa ihany natao minany anganiny fa misy mpianatry université ozy izy ny PRRM atao anatin'io fa mbola malio zany enquête misy mpianatra ao anatin'io misy olo-mpanjakana koa ny ao anatin'io fa tsy ombiasa rehetra misy olobe o ny ao anatin'io fa tsy ombiasa rehetra de aza le ombiasa ihany mody arirarira fa misy mpivavaka kristianina ao anatin'io ary misy mpiandry misy dekona mivadika namaty atanindrazana ao anatin'io zany hoe misy olona betabeta fiditra ao anatiny regny asan-devoly reny aminay tsy na fiovany prejudaisme miteny sady mpifabinetim-parazana mpitana ny fomalaza eto Madagasikara fanasa ny taniko fa tsy rehefa bavaka de vingavingaiko ny taniko na ataoko tsintsina ny taniko misy olona tafiditra ao anatiny reny afiara maloto reny ka ny tiako tenenina de zao reny zavatra reny de mamoetra mamofady ary tena contre zany i grametra Rakonely Vilala tic-tac do ka raha misy olona na ombiasa izy na mpitondra fanjakana izy na mpitandro filaminana izy na mpitondra fivavahana izy ka tafatsoboka amin'ireny zavatra maloto reny de ampiaro aminy lalàna fa tsisy hiaro an'iny eo tsisy hiaro an'iny eo izy niaro olona mandeha de mandeha ny fotoanatsika fahamasinana ny ajoro manana minitra vitsitsika mba ahafahana manakatona an'izao fotoanan'ny fandarantsika zao misy ihany koa ny mety zavatra ny volavolainao ko enina hoe mba ho ampitaina ny vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy ankehitriny de omeko 4 minitra ianao anambaranao an'izay rehetrarehetra zay 4 minitra ary zany tia ny fampitinana voalohany indrindra aloha de tena makasitraka aloha ny mpitondra fanjakana aho tarihan'ny colonel Mikael ao anatin'ny fanavaozana sy ny ministry ny fitsarana zay tena miady mafy anadio ny fitsarana sy hoe anentsika re olona tsy maty manota sy amerina ny volarasa ny ndafy iverenty Madagasikara ho ampiasain'ny voaka indray makasitraka ny général ministry ny fanadariana ny tany maka ny tany mba zany mba iverina giasy indray ary mba miady mafy mamerina ireo tany nangalary iverina amin'ny tompony tena makasitraka andreo ministra anankitelo reo isorako dolo ministra rehetrarehetra zay miady mafy fa dia hitako ihany koa hoe somary mba miady mafy ihany koa ny ministry ny angovo fa mba efa mihena ny delistage de tena makasitraka aloha zany de eto tena songadiniko mihitsy zany ny PRRM ny colonel Mikael tena olona toanako tsara ianao colonel fa ny agaviako de hoe aoka mba hitazona ny teny nomenao ianao aminay vahoaka madinika sy aminay vahoaka zay tena mpiara-miasa aminao koa amin'ny maha olobe ahy koa de tena miteny mihitsy hoe aoka mba tsy vady dela nafinaritra mihitsy le teninao maly iny taminy Malelyville le nisy an'le conférence de presse nataonao niaraka amin'ny Joara Voajanahary sy mpanao gazety maromaro to amin'ny TVM sy ny mpanao gazety maromaro hoe ohatranao hoe zaho ianao manao anty mitondra anty teteza mita aty de tsisy kajikajy nina ataoko mihitsy na hoe tombotsoana toko politika hafa na ary fa tena hoe ataoko mitovy izy ianao ary etreo amin'ny fifidianana no hitondrako ty baolina ty io zany hoe efa manampy adaolo ny any Afrika amin'ny fitaovana manampy any ivelany zay manampy indrindra le afrikanina manampy hitondrako an'ity baolina ty jusqu'à eo amin'ny fifidianana tena faly ary tena faly mihitsy amin'iny monsieur le président colonel Mikael tena faly mihitsy amin'iny satria nahoana mba tsy mitongilana ianao zany fa tena metraka mihitsy hoe tena fifidianana ekeny rehetra no arafitry nareo zay efa ao anatiny le exécutif ao anatin'ny fanavaozana io fifidianana io masy nampilamina ny firenena nafinaritra mihitsy reny teninao reny hoe asina poro any Manakara sina mbo averina reny poro any Tuliara averina reny poro any Majanga fa tena maty mihitsy reo tany reo monsieur le président colonel tena maty mihitsy reo voafaritra reo hatramin'ny elan'le poro tao Manakara de lasa masa mahantra vela sahirana ny olona Manakara satria ao mba voan'ny entan'ny olona lasa miodina be natamatavy ve voafaka anondra entana le any Tuliara fa hatramin'ny tsy nisy poro tao fa nivadika any Tamatavy lasa tsy de niasa tsony poro tao Tuliara de lasa mangatsika le fandrosoany tanàna ny Tuliara ohatra zay koa ny any Mahajanga lasa le anatinatiny kely eo no miditra sy mivoaka eo fa lasa tsisy an'le poro mba miditra le tambe avary mba fahan'le tanàna mandroso zany zavatra ny fanaovandalana moa de hitako hoe mahafinaritra mihitsy zany hoe tsoro mandidy mainty rano ho amboarina de tena zany zany ro zavatra mahafinaritra daholo hoe tena ampandroso ity fanavaozana ty
fa mba ataovy hoe mitazona ny teninao ianao a. De ity koa ny zavatra tena mahafinaritra be a, za avy any Ambomirivo a, za teraka tao Andranomanelatra, io Andranomanelatra sy Ambomirivo, le tila be ny resaka. De tamin'ny tany ianao ray aman-dreny koloniela dia nikabary fa ho amboarinao a ny lalana any amintsika satria ianao avy andro ianao amin'ny lafindreny, za lafindraiko lafindreny, ny lafindraiko a za olona avy any atsimo, za zany olona avy any atsimo amin'ny lafindraiko. Fa ny lafindreny koa no avy amin'ny faritra iny teraka rainy malaza izahay avy amin'ny lafindreny. Mety ray fiavinany izay za teraka teo Amberibe, io le temple be nisodinan'ny président io tamin'ny hélicoptère io a, io le temple malaza be international, temple hébraïque judaïsme, temple 3e millénaire, ambanivohitra be izy io. Fa mbola jiro panneau solaire ataona ihany, fa mba amboary ny lalana any amintsika iny zany, araka ny tena amboarina goudron iny llalana iny a, de mba amboary le Mbomirivo makany Amberibe de mahazo aty am'le Vorosoloza. Fa ianao ny teny hoe avy any famano Andranomanitra famanora de makeo Mbomirivo de makany Ambodrangandrina le tany razanao ihany amboarinao, fa mba amboary aby ny amintsika iny fa mahavokatra be ny amintsika any a. Tena voky Antananarivo a, raha ny voaloboka sy ny voankazo ny legioma rehetra de tena mpamboly an'izany tsika mamboly vary a, itsika any amin'ny toerana izy satria tena zanaka vakina karatra teraka tao a. Fa ny filazanako za olona avy any atsimo ny avy amin'ny dadako a, fa ny avy amin'ny mamako Betsileo, fa teraka tamin'ny faritra io ary teraka tao a na ny farisandrazanay de ao. De mbo ekany mbo tazominao eo mbo amboary am'zay le lalana amintsika iny ray aman-dreny président colonel Mikael Andrenirina, fa tena mamokatra any anay any, mamokatra any fa le moahana ny vokatra de nafotaka hatraty rehefa favaratra, vovoka hatraty amin'ny lavakorona rehefa ririnina na sarety aza mijaly a, dia tsy tafiditra mpividy vokatra fa de lasa ohatra hoe mpividy vokatra manambaka ny miditra any satria tsy tafiditra le tena mpividy vokatra avy aty amin'ny Andrenivohitra. Nefa tsika tokony mamoaka entana mandeha makany Tamatavy makaty Andrenivohitra mba hoanin'ny olona le vokatra fa lasa hoaninay aolo izy de tsy lany de lasa atao zezika fotsiny de tsy miditra le vola fa le kibo fotsiny mivoky. Mahafinaritra zay fa dia raha ny projet aloha zany no entin'ity fanavoazana ity de tena tiako ary mahafinaritra akoatra nyty le asa sakoroka aloha fa apetrao le laïcité de l'État fa io nitady haniba zavatra le mpitondra fanavoazana isany a. Tandremo fa anareo mpiandry a, fa zay koa mpitondra fivavahana de misy koa mpitazona fomba nentim-paharazana ndretsy a, alao ajaitsika aby reo tonga telo reo mba ahafahantsika mampandroso firenena de hoentsika treo am'le iny ty izy hoe fifidianana le firenena de misy fifidianana am'zay ve satria mamolavola lalam-pandrena zahay za filohanay toko politika CCDM de anotra lalam-panorenana omena ny filohan'ny fanavoazana sy omena ny ACC le mba hofidina zany le lalam-pandrenany. Isa lalam-pandrenana zany efa voavolavola efa ela izy io aty amiko a amin'ny filohan'ny toko politika CCDM anaky tic-tac do Madagasikara. De amin'ny mampitondra fivavahana koa hébraïque judaïsme Madagasikara de mitondra mavaka mivavaka mba havitanareo a ny antony fanavoazana io a apitany ty baolina ty. Fantandremo fa mitady isakoroka am'izao fotoana zao satria lasa misy tady ho tafady sady a, ka aleo zany mba maka hevitra am'ireo olobe raha fa tsy aka hevitra ty amiko aza fa zanaka tangalamena aho, zanaka mpanjaka aho ary mpaminany eto amin'ny firenena sady mpitondra fivavahana no mpitarika toko politika no mpaminany aho no mpisabo nentim-paharazana no mitazona fomban-drazana mitazona ny hasina eto Madagasikara. Filohana fikambanana maro koa Andrenivohitra ny ambanivohitra lolo kasikety be da be zany karamety rakoenina rivo lalaka tic-tac do Madagasikara zany. De fa tena farany a aoka tsy hifamely anatiny, aoka tsy hifamely anatiny, aza mikitika ny olona zay tsy tokony hokotihana, ny olona zay tokony momba anao sy hanohana anao. Fitako efa mamelimely nareo ambadika any de mba aleo mba kalikalma ihany zany le famelivelezany. Zay fa fahefana maso mandalo a de fahefana io nefa fahatsika mahavita zavatra io raha ohatra ifahefana io tena ampiasaitsika manaraka andrariny vitatsika ny an-danitra Madagasikara. Paradisa Madagasikara fa raha zay de lasa zanatany fanindroany ray Madagasikara. Raha vao tsetitsika tsara mifehany zay hoe azo aloha ny hasina fataro ny fomba ny firenena zay ho entanao. Makasitraka ny ray aman-dreny rehetra amin'ny firenena de makasitraka ny vahoaka malagasy rehetra de makasitraka ny mpanao gazety sy ny tompon'andraikitra sy ny teknisiana. Makasitraka anao indrindra koa ny vahiny teto amin'ny fandarana lavitondra inona fa nitondra fanazavana fa tsy lova-tsaina amintsika rehetrarehetra ny fandarana natao androany ny hevitra no miady fa tsy ny olombelona ihany koa de irariana mba ho tanteraka amin'ny antsakany sy andavany ny fitondrana ny firenena azy. Zay no mamarina ny fandarantsika androany manome fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.